rehetra mpanaraka ny fandarana lavitondro ty fandarana ty dia natao indrindra ampahafantarana sy amelabelarana ary amakafakana indrindraindrindra ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny, mety resaka politika tsika ato, mety resaka sosialy, fa indrindraindrindra dia ny fomba izay ananantsika vahiny eto androany isan'izany ny mena manakasina na rado telesport fantatry maro amin'io anarana hoe menaka manakasina io, mpitarika ny manakasina izy pahay fomba mpandalasina ihany koa. Miarabanao tompoko. Miarabanao Sokersoa dia miarabanao koa namana, miaraban'ny mpitserehetra. Dia isan'ny vahintsika anankiray tokoa tafiditra ao anatin'izay pahay fomba sy mpandalasina zay ihany koa ary mpandala fomban-drazana Rakotoarimanga Olivier, fantatra ny rehetrarehetra amin'ny anarana Radamaranja tsy maty manonta na Radamaranja gasy ihany koa. Ianao miarabanao tompoko. Miarabanao Monsieur Soa dia miarabany mpanaraka amin'ny fandana rehetra, miarabanao ihany koa mena manakasina. Zavatra iray zao no tena hitambaranareo roalahy dia ny fananana karazana anarana fiantsoana mena manakasina Radamaranja tsy maty manonta. Mety misy dikany manokana ve mena lay anarana tsy tonona amin'ilay anarana napetaka indray aman-dreny? Ie, raha ny tena manokana aloha zany ny mena dia anaram-bohositra, zany hoe tsy miforonina izy io raha ny anahy manokana zany, fa anarana tendry avy amin'Janahary, zay nazanazy. Miresaka hasina isika, miresaka voaresaka foana koa matetika tato ato, mila miverina ny loharano, mila mamerikasina, fa le hoe mamerikasina ny tena tiako atongavana Radamaranja. Very asina sa maty asina Madagasikara sa Antananarivo sa vahoaka, inona no anton'le fitenenana hoe mamerikasina? Mamerina aloha zany mazava ho azy zavatra efa nisy fa averina. Mety very izy io mety atao ihany koa hoe takona na ihany koa hoe tototra arakarak'izay zavatra zay, fa tsy ho ampelantanana, tsy ananana intsony aloha zany izy. Zay ny antony mahatonga an'le hoe averina zay hasina zay. Raha ohatra mantsy izy hoe zavatra voaforonina dia hoe mamorona zavatra vaovaotsika, fa lay fiverenana andoharano le famerenan-kasina dia zavatra efa nananantsika dia averina amintsika indray, satria tsy ho ampelantanantsika intsony na tsy ananantsika fa fahana mifehtsony zay resaka hasina zay. Inona mety nahatonga an'izay le ataontsika hoe fahaverezan-kasina zay raha ohatra velabelarina mena? Ny asina aloha voalohany indrindra dia tsara fatarina hoe inona le asina. Ny asina dia angovo, ary angovo nisy nipoirana ny angovo fa tsy hoe tonga ho azo fahatanitra na foronina. Ary zay nipoirana zay raha amintsika zany dia eto amin'ny tenosy ty dia mipahary, tsisy tsy mino mipahary eto. Eto zany tsy misy hoe ohatran'ny tenen'ny vazaha hoe até, tsisy an'izany, fa mety toetraina amin'ny volena, fa raha ohatra mbola natera-dray aman-dreny ihany dia mino mipahary. Dia ny asina zany dia angovo manokana avy any am-pahary, zay mitoetra ao anatin'ny olona tsirairay. Miteny anao teo zany hoe hiverina loharano fototry ny asina aloha zany dia mipahary ny lanitra sy ny tany na aran'ny zavatra rehetra na ny hita maso na ny tsy hita maso. Zay zany aloha ny fototra raha ny manakasina dia zay aloha ny fototra. Ary ny mpandala fomba rehetra dia manaja ny fomba daholo, manaja n'le pahary daholo, manaja ny fisian'le pahary sy ny herin'le pahary. Zay miasa amin'ny atao hoe miasa amin'ny fombany amin'ny isam-batan'olona. Misy azony mahakasika an'ilay famaritana ny hasina somary ampiko kely fotsiny angamba. Tsy ny olona rery no manana ny hasina raha hoantsika malagasy, raha ny kolotsaina malagasy, fa ny toerana, ny zavaboary nataon'Andriamanitra dia mety manana an'izay hasina izay. Teo malagasy mantsy dia ny atao hoe hasina dia somary nofaritana tamina tanjaka na hery tsy hita maso nomen'Andriamanitra, ary nampitainy tamin'ireny tontolo hita maso ireny olombelona, zavatra, zavaboary, ary azontsika olombelona trandrahana mba hitondra fahasoavana, ahitantsika fahombiazana amin'ny zavatra atao. Matetika ny zavatra tena hita mibaribary aloha amin'izao fotoana zao resahana eny amin'ny tambazotra sosialy rehetrarehetra eny dia ny ataontsika hoe ny ry amin'ny
rova eny Manjakamiadana. Somary mifanohatra nareo lahy amin'io fomba fijery io raha resaka famerenan-kasina ndresahana. Ny anankiray avato amin'ny mena anisan'ilay tazana teny amin'ilay mitaky ny fandrodana nareo. Ianareo ato asana mety hoe ety aminareo any koa zay le hoe fandrodanana ny colisée ndresantsika eto fa tafiditra ao anatin'izay le resaka famerenan-kasina. Inona mety tena hoe manitsaka hasina sy ataontsika hoe mamerina n'izay asina zay raha Tamaranja? Raha ara-pomban-drazana satria ny tena mpisehatra ao anatina tontolon'ny fomban-drazana dia misy ny atao hoe fomba, misy ihany koa ny atao hoe fady. Ny nananganana zany colisée tao anatin'ny Rova Manjakamiadana zany dia anisan'ny tsy fomba. Na inona lazaina na ohatran'ny ahoana fomba firesaky ny olona nanao anazy dia tsy fanao mihitsiny ny mikitika ny kolotsaina efa napetraka ny ray aman-dreny tany aloha. Tsika taty aoriana mantsy zany somary mihevitra hoe efa miha mahay no ny olona tany aloha dia manangana zavatra hafa miohatra n'izay fahalalany tany aloha zay. Ny olana ao antsika nefa dia lay hasina nananany teo aloha tsy hananantsika ntsony, zany hoe lay hery nomen'Andriamanitra ny teo aloha tsy tonga ho anatintsika ntsony. Ka raha ohatra ny olona tany aloha ohatra raisitsika nanangana vato anankiray izy nomeny hasina dia manakasina zay vato zay. Isika raha nangana zavatra amin'izao fotoana zao mbola baraingo hoe manakasina hoe zavatra natsangatsika io. Eo aloha zany voalohany dia efa mametraka baraingo ho an'ny mpandala fomban-drazana sady hoe manano ny asa ve aloha zany lay colisée natsangana. Raha izay voalohany amina zavatra natsangana tsika taty aoriana, satria sika tao anatina 200 taona dia niaina tao anatina fanontana fady. Zany hoe sika amin'izao zany dia mbola tsy ao anatin'ilay olona azo lazaina fa manana ny hasina raha mitaha amin'ny olona tany aloha. Tsy mananjo zany tsika aloha anangana zavatra ao ka na ilaza raha ohatra ny sasany mihevitra hoe izahay ny tokony manangana zavatra ao dia mbola sarotra ho an'ny mpandala fomban-drazana nanaiky an'izany zavatra zany. Satria raha ara-pamaritana dia tokony ho hita taratra amina zavatra atsangana na zavatra mitoetra zay fiasinana izay. Raha isika zao raha ohatra misy mpanjakabe ny tany ho anivy tokantrano anankiray nampiasain'ny razambe atsika tany aloha tany, mety nahavitany sambotra mpamosavy io, mety nahavitany nanohana varatra, mety nahafahany ihany koa ny savany lalana amin'ny andro alina. Fa makatsika ary mpanjakabe ny tany amin'izao fotoana zao dia manandrama aloha jerena midina fotsiny isotro ohatra dia mitondra mpanjakabe ny tany. Raha ohatra mahasatsika zay zavatra zay zany nilazana sady fa sarotra zany ho an'ny mpandala fomban-drazana ny anaiky hoe manany hasiny zay colisée zay raha mikasika an'ilay fananganana. Ankehitriny horavana lay colisée. Tadidiova teo amin'ny malagasy dia nisy antony daholo ny zavatra rehetra, na manangana ianao na mandrava. Fomba hoana ny andravana an'izay zavatra io tsy hoe tenenina vava fotsiny hoe horavana dia ravako ty. Raha ho antranonao dia azonao atao zany zavatra zany, fa lay toerana manana ny hasiny. Dikan'izay zavatra zay na nisy ary ny hotafady, raha isitsika hotafady io fananganana colisée io dia mila antony maromaro, mila fomba maromaro zay vao afaka ravana. Na ny olona manonona an'izany hoe horavana zany ary ny colisée tokony mbola ilana tononandro vao azo resahana. Nandalo an'izay dingana zay ve? Malagasy tsy miteniteny foana fa miandro tononandro tsara mba hatateraka ny zavatra ho atao. Fa raha ohatra ianao miteny amin'ny fotoana tsy tokony hitenenana, hitatsika mivokany amin'izao fotoana zao lasa miteraka korotana lay firesahana ny fandravana ny colisée. Zay zavatra zay le tenena hoe misy hasiny. Ataontsika hoe fahatelo manaraka an'izay, lay olona nanonona an'ilay izy koa somary manahirana mpandala fomban-drazana miala tsiny, mety hoe manakihana fa mitonona ho mpanjaka amin'ny Madagasikara lay olona. Na ny sarany zany zavatra zany, hasiny zany zavatra zany, fa izany nanositra, izany nanome an'izay hasina zay ho anazy. Matoa ianao miresaka Madagasikara dia vahoaka malagasy le resaka fa tsy tokantranonao rery akory. Zany zavatra zany mbola voafaritra ho anatin'izay zavatra zay, voatonona ihany koa ny hoe hasiny merina. Zany zavatra zany tsy ireo olona ny teny reo rery ny atao hoe merina, fa maromaro ny atao hoe merina.
izany na mihasina anazy an'izay zavatra zay. ka raha ny zavatra teneninao dia ny hoe sady tsy mananjo sy asina amin'ny fananganantsika zany no tsy mananjo sy asina amin'ny fandravana. Satria ny antony misy ny atao hoe fomba sy ny fady. Nanaraka an'le fomba vetsika mitandrina amin'ny fady vetsika, zay ihany ny toeran'ny hasina. Mena manakasina mety manambarakambarany koa satria ianareo nisany mitaka ny fandrodanana ny Colisée io a. Ie, mikasika ny Colisée manokana ny anarany zany eo dia efa Colisée. Misy tantarany zany atao hoe Colisée sy ny anarany zany, sy ny fomba sy ny fanao mifandraika amin'izay. Faharoa manarakaraka an'izay a, ny faritry ny rova. Faritry ny rova eny Manjakamiadana dia misy tompom-pahefana ara-tantara izy io. Eo zany ny mpanjaka izay voahosotra anjaka, dikan'izany hoe manana fahefana izy amin'ny vahoaka. Iza le mpanjaka voahosotra anjaka? Ny tamin'izany fotoana, raha ohatra hoe teny tamin'ny andron'ny Ranavalona voalohatra ohatra. Amin'izao tsika misy sa tsy misy? Ka tsika tsy misy mpanjaka aloha zao hoe ray eto, ray eto merina. Misy ny olobe, misy no ao anatin'ny vondrona misy hoe voafidy mandrimbe na andrindehibe. Fa raha mpanjaka aloha raha ny eto dia ny mpanjaka farany ndrea dia mpanjaka vavy Ranavalona fahatelo izay nalefa Tsesy tany tany ampitan-dranomasina tamin'ny taona 5,750 fa tsy diso aho. Mikasika ny hoe foto-drafitrasa ao, marina ny tena dia anisany nitaky ny fanalana ny endriky ny Colisée ao anatin'ny rova io. Ny antony dia tsotra be noho ny teneniko teo. Faharoa manarakaraka an'izay a, mandeha ny resaka rehefa avy eo hoe fa maninona zany raha ongotana daholo hatramin'le fiangonanao, ongotana daholo le zavatra rehetrarehetra ao. Zaho manokana zany raha ny tenanay a dia tsy misolo tena ny vondron'ny atao hoe nitaky ny fandravana io fa manana zo ihany koa ny tena. Na eo raha firesaka iny isan'ny voateny ihany koa ny tonon'ny olona fa tsy mbola isan'ny tononareo aloha le resaka hoe trano fivarotana sy trano fivoahana amin'io faritry ny rova io. Ka ny faritry ny rova zao zany ao anatin'le atao hoe misy ny lapa, dia ny lapa sy ny fitaimendalana no fitomendalana no filazantsika azy taty afara sy ny fasana dia voafaritra ao anatina fefy anankiray. Nisy vavadiny eo, azay miditra ao dia mandalo an'io vavady eo aloha misy an'le vato be, misy an'le voromahery io, misy an'le vato lamitsangana io, io ny vavadiny atao hoe rova aloha. Zany hoe tokony ao anatin'io faritry vavady io ihany zany? Ao anatin'ny faritry vavady io. Ny vohatra indray hafa, raha resaka vohatra indray tsika, ny vohatra nge tafidina hatrany any Andohalo e, fa tsy io fotsiny e. Ka raha ohatra resaka hoe ny vohatra Manjakamiadana tsika, fokotany koa Manjakamiadana ny anarany amin'izao dia efa lavitra be, fa mitatra be. Raha ohatra koa hoe resaka hoe fanontana fady fomba araka ny resahan'ny rahalahiko ato dia efa angambany efa tsy azo pesipesenina intsony, efa adino tanteraka raha hoe resaka vohatra andresahana aloha. Fa ndresahana zany dia le ao anatin'le faritry ny rova. Rova zany dia tokotany voafefy, zay ny atao hoe rova. Dia misy ny lapa maromaro ao anatiny ao, ary ao anatiny ao koa ny fitaimendalana, fitomendalana izay azo lazaina hoe endrika fanajana faratapony ny taranaka andro ray aman-dreny ny poirana. Zay zany le izy. Mena raha zavatra raha ny tantarany lalovana hatramin'izay zay mbola tena mipetraka ve ny hasiny io rova io, zay hoe tianareo amafisina zay? Le asina aloha zay mahatonga nanamerina kely tantara tamin'le mpanjaka teo, satria ny mpanjaka matoa izy manjaka zany dia eken'ny vahoaka. Ka ny mpanjaka tsy teto amintsika ihany fa natany ampitan-dranomasina rehetra tany zay nanana mpanjaka, dia hoe ny mpanjaka no eraky ny zanahary ary voasafidin-dranahary manokana hitondra. Dikan'izay izy zany manana fahefana anova na ny fomba na anova na ny fady na anova n'izay zavatra heverina fa tokony asoa amin'ny fiarahamonina. Dia teo amin'ny mpanjaka tsotra dia efa nisy fanapaha-kevitra ny mpanjaka nge no nahatonga ny
rovan'ny Manjakamiadana ny fonosana vato tamin'ny androny Jean Laporte dia avao tamin'ny andro Ranavalona faharoa indray James Cameron azafady nanao an'le lapahazo aloha Jean Laporte satria tamin'izany mbola fady no manorona foto-drafitrasa hipetrahany velona amin'ny vato dia nataony azo aloha le izy fa rehefa tonga ny James Cameron taty afara Ranavalona faharoa aloha Ramoma dia nanapa-kevitra izy ny anova ny fomba sy ny fady nandray ny kristianisme izy dia nasaino narodana daholo ny fady sy ny fomba nahazatra hatrany ampendoany dia izay zavatra zay ny santarany tamin'ny fanovana ny endriky ny lapa dia ny fonosany vato am'izay le lapa zany le lapa Manjakamiadana dia nomeny anarana hafa le izy Palais de la Reine no izy mivahiny zay zany ny zavatra nitranga teo dia nanangana koa izy rehefa avy nidorany daholo le hoe sampondrazana rehetrarehetra nampandoronona nampanariny dia nanangana izy ny fiangonana eo amin'ny mampanjaka azy ny nananany fahefana nanaovana an'izay eo amin'le kianja masoandro lazany hoe kianja masoandro lapa masoandro ny no atsangana teo zany hoe ny mpanjaka Ranavalona fahatelo isaky misy mpanjaka tonga zany dia mba te tondra fanavaozana amin'le ao anatin'ny faritry ny rova mba anehoany maizy azy eo masin'ny vahoakany aloha voalohany indrindra mba anehoany marina hoe izy no manana an'izay hasiny mpanjaka zay dia efa saika norona lapa teo izy fa noho ny tantara zay fantatsika tsy nitojo hatramin'ny farany le fanjakany fa voaongotra teo izy ary lasa sesitany dia nijanona ny avanato eo zany le tokotany efa nomanina anamboarany lapa fa saingana asiana vatomasy natao araka ny resandralahako teo hoe nisy vatomasy nisy rehefa ohatra ka ampitainao le asina dia misy zavatra mipetraka ao dia na vato io ny arany mety mahazo nyle anjara asiny satria nyresahako teo tsy ny olombelona rery manana ny asina fa angovany ampary io ny zava-maniry na ny tamaso na ny tsy tamaso teo nyresahako tsara teo hoe zay afaka iantefan'ny asina daholo fa amin'ny maha-olombelona tsika olona manana fahefana isaina andinika dia mazava ho azy fa tsika manana safidy ihany koa anao ny tsara sy ny ratsy ao anatin'izay fiasinana zay ao anatin'izay angovo zay sitratsika fa mipary zay raha marany zany fitsarana mihitsy ny nametraka teto hoe oravana ny Colisée ianao nefa mbola mametraka ihany koa hoe tokony misy fomba atao tokony misy efa hita aloha zany ny hevitrao fa azo ravana le Colisée fa inona le tokony dingana tokony arahana ao anatin'ilay hoe fandravana zay raha ara-pomban-drazana araka lazaiko teo dia misy ny atao hoe fomba dia misy ihany koa ny atao hoe fady nisan'ny zavatra niteraka olana teto amin'ny tany sy ny fanjakana hatramin'izay ny fiheverana fa misy olona afaka mandova an'izay fomba sy ny fady zay araka nyvoalaza amin'ny namana mena teo dia teto nisy an'izany mpanjaka ny hevitra hoe andao rangatsika hivadika kristianina am'izay dia andao tsika hihinana kisoa am'izay dia andao tsika andoro sampy am'izay ho an'ny mpandala fomban-drasana indrindra ny mpitakasina dia tsy mananjo anova ny fomba sy ny fady ny atao zay zavatra zay tsy isika olombelona mihitsy ny akory no namaritra an'izany atao hoe fomba zany na ny fady fa tolotsaina hevitra avy amina fana lobitsian'Andriamanitra ampitaina amintsika olombelona zay zavatra zay matetika tsika rehefa any mifahatra ambamba mivohatra any dia mahita loharano misy vona kely eny amin'ny faritra eny tsy misy olona mihitsy ny bitsika teo hoe avavonay io rehefa avy matsaka rano nareo fa ny atombohan'izay vona zay dia nisy fanahy teo amin'iny toerana iny napita fa ho fanomezanareo hasina ny loharano anay mazava tsara le resaka satria tsy atsika olombelona ny loharano fa avy any anaty tany nomen'Andriamanitra tsika tsy navita asika loharano mivoky ery fa na Andriamanitra andriananary namoaka ny zavatra zay dia ho fanajana zavatra zay dia napetraka ny atao hoe fomba manisy an'ilay vonakely rehefa taty aoriana
de nipetraka amin'ny faty satria mety hoe loharambazimba io rano de ny vazimba no nytena fa tsy mety aminay raha ohatra ka itondranareo zavatra ohatra zao eto amin'ny toerana misy anay mbola mety misy naniana teo fa nahita loza fa lasa fady am'izay tateorina zay zavatra zay izany hoe tsy isika olombelona mihitsy no afaka mametraka hoe tiany atao hoe fady na itiany atao hoe fomba inona zany le zavatra tena tokony atao am'izao fotoana zao hoe manoloana ny resaka ataotsika hoe ny rova na ny famezakasina ny roza zay zavatra zay tsy maintsy misy ny fomba tsy maintsy atao ary ho fisorohana ny zavatra tsy nety rehetrarehetra teo am'izany fahatry ny rova manjaka miadana zany de tsy maintsy atao mialohan'ny fanatanterana ny fomba ny atao hoe alafaditra fialana ny ratsy rehetrarehetra na ny fanontana fady no taterana atao an'izany rova manjaka miadana zany izany tokony anao zay misy ny tompona ndraikitra milaza moa teraka andrina na ry zareo taranaka mpanjaka fahiny fa anazo ny rova manjaka miadana rehefa diniana nefa mbola tsy nisy angamba teto Madagasikara ka hoe mpanjaka ny eritreritra hoe zany de andeha rery fa tsy maintsy nisy mpanandro nisy mpitaiza nisy mpitakasina fakana hevitra raha nijoro dadabe andrenam-pomerina de mbola teo dadabe andre tsy vongo mpanandrony raha nijoro dadabe andrenam-pomerina de mbola teo dadabe andre manandro an'io mpanandrony zany hoe tsy misy mihitsy mpanjaka tonga de mahadity tena zany tsy nisy mbola mpitondra ka nahadity tena teto raha ohatra ka tetazona zay fiasinana zay fa tsy maintsy nandalo mpitakasina izay zavatra zay no diso ary ninina no disoana tateorina ary zay mahatonga any amin'ny tena mijoro ane le olona fa ny fotoana nijorona ny tononandro ny ara tsy tao anatin'ny tononandro any anaty alotsy ve mpanjaka na taranaka mpanjaka no hijoro ilaza zavatra fandravana tompoko ny fianiandrona alotsy ianao nefa amerikasina raha resaka alafaditra no natao voalohany tsy nampanina kokoa ny mpitakasina ny manaiky hoe oke mandeha araka ny tokony ho izy zany zavatra zany fa tsy mifandravana mihitsy ny aloha no mandeha alohan'ny alafaditra zany hoe tokony natao alafaditra aloha itoerana io ary zay mahasarotany mpitakasina hoe mahay fomba ary venareo milaza fa anatateraka an'izay zavatra zay sa andeha jonjona fotsiny nareo ka vo me anampitrotraka ndray an'lay otafady efa nisy teto azadino nefa tao anatin'ny taranaky ny mpitondra hatram'izay tany aloha le resaka tamin'ny andro fampanjaka no nanotafady ny ty tandrazany ty tsy nisy mihitsy ny vahoaka sa nanotafady an'izany rova zany tompoko na iza saiteny zany na iza saiteny fa tsy maintsy ny ao anatin'ny faritra nanotafady tsy ny vahoaka ny nandoro ny sampy fa mpanjaka tsy ny vahoaka ny napakatra vazata ao anaty rova fa mpitondra tamin'izany fotoana zany ny antony de tsy mahalala mba tsy teneno ka tsy mahay an'lay fombany ao anatin'izay tontolo ny mpitondra zay ninina no fafana nefa ny anjara toeram-pitakasina raha ohatra ka manana ny anjara toerany lehibe ao anatin'ny fitondrana sy ny fitantanana ny resaka fiasina ka mbola misy daholo ve reo olona voalazanao reo satria nataonao anaty fonoteny mantsy le izy mpanjaka ny mpanandrony sy ny anina rehetrarehetra anaty fonoteny daholo zany sa mbola misy ve reo olona mijoro reo raha resaka fiasinana atsika ao anatin'izay zavatra zay de misy ny atao hoe mpisampona de misy ny mpisikina ny mpisampona de ny taranaka mpitondra tamin'izany fotoa zany mpanjaka ozy izitsika na ny taranaka andrina anaovana fomba rehefa hitatsika miseho eny amin'ny vahoaka izy de misampona lamba ny mpisikina kosa de reo olona mpikarakara zany hoe reo olona mpanatanteraka ny fomba ireo le mpitakasina ireo le sarotiny amin'ny fomba mampanao fa sikinana ety indray de ny aza indray misikina izy hitatsika eny midoanya na rehefa misy fomba atao mipetraka mazava tsara zay anjara ndraikitra zay tsy anjara mpisampona mihitsy ny tompoko no manapaka hoe hitonao atao na hitonao atao fa mila miresaka amin'ny mpisikina zay zavatra zay zany rafitra zany de efa nifandovana hatramin'ny andron'ny fahavazimba satria ny olona mpitondra tamin'izany fotoana zany ny olobe tamin'izany fotoana zany tsy mpiresaka amin'ny vazimba fa ny olona no tendry an'Andriamanitra no men'Andriamanitra fahalalana afaka miresaka amin'ny vazimba ka mahazo an'izay fahalalana le bitsika zay no mampita ny afatra amin'ny olobe
zany hoe nanany any anjara toerany reo olona reo rehefa niova ny rafi-pitondrana de nofafana tao anatina tantara ny anjara asany sy ny anjara andraikitry ny mpisikina fa mijoro foana ny mpisampona naizanaiza izay ny somary manahirana kely ho an'ny mpandana fombandrazana ankehitriny ary lasa miteraka atao hoe fifandirana satria ny antony de reo olona anaovana fomba reo indray no milaza mahay fomba mialohan'ny mpanatanteraka fomba zay ny olana ho atsika am'izao fotoa zay araka nylazaina manamena teo nisy mihitsy mimpanjaka teto nieritreritra hoe hovaiko ny fomba hovaiko ny fady zay mifandriso tanteraka amin'ny tolotsaina sy ny fomba fahitan'ny mpitakasina anazy ao anatin'zay varzay anisan'ny nanota fady re mimpanjaka reny mena anjaranao manamarina na mandriso an'izany zavatra lazay zany fa ny tena fanotaniko de hoe raha marina zany manaraka an'izany karazana ataotsika hoe lamma voajanahary zany hoe ianareo izay andrina mitaky ny fandravana amin'io colisée ny zavatra misy aloha de zao hoe ny manjaka miresaka ny rahalahako teo hoe misy ny misikina de misy ny misampona zany hoe misy no tompo-pahefana ary misy ny mpametraka ny fipetra-pahefana fipetra-pitondrana ny mpanjaka mampanjaka anazy raha ny tena marina de tokony sady malala ny fomba izy no manana fahefana fa zany zavatra zany teto tantaran'ny fitondrana teto nisy fampanjaka dia vodiso zay zavatra zay efa ela tsy tamin'ny andro ranavalina fotsiny zany mpanjaka ranavalina na tamin'ny andro talohany zany efa elaelan'izay fa tsy izay aloha resantsika eto androany fa mpanjaka zany zay mahatompony teny farany azy kanefany zany tsy midika akory hoe tapipaizana izy na tapipahalalana koa izy anatin'le fomba zay natsidikely teo hoe retenitsika hoe veriasina ve ny rova fomba ve rehefa mivoatra masina teto no manapaka ny fifandraisanao amin'ny tany zany hoe rehefa mandeha amin'ny tany ny fomba teto dia miala kiraro ianao satria le fifandraisana amin'ny tany ny zava-dehibe fa tsy hoe endrikendrika bikabika fotsiny atao fa mino marimarina fa tamin'izany andro zany mbola tsisy FB moa tamin'izany na tsisy fakatsara fa mino marimarina fa rehefa ohatra ka navaozy ny rova io tsy maintsy mijefijefotra nanao kiraro talon mpanjaka atao anatin'io toerana io ary tsy nisy fahiny nanala kiraro to fa nety anatrea mpanjaka fa rehefa miditra amin'ny faritra izy de mba mijefijefotra manao kiraro ny anko fatazona ve le fomba sy le fady tao anatin'izay zavatra zay zany hoe nisy fahadisoana zany efa tany ka maninona raha ny mpanjaka mety hoe naka fanapahakevitra fanohatra amin'ny fomba fanohatra amin'ny fady zay nitovozina hatrany amin'ny atao hoe ny aviny mety tsy miloloasina ntsony fitenitsika moa zany amin'ny na ho an'ny mpisikina na ho amin'ny misampona na hoe miloloasina tena miloloasina marina ve reo olona reo de tsika tsy tsara anazy fa nytantara no mitsara hoe ahoana ny efarana inona ny zavatra nitranga teto anisan'ny tafady ane zany hoe vehivavy manjaka anankitelo de lela ray any mivadin'izy telo vavy zany hoe mody tsy resahany nety hoe zany amin'ny fiarahamonina mety hoe zany amin'ny fomba sy mifady de aina ny efarana asa sesitany lohany ka mbola lohany ve izy zany zany mbola mipetraka daholo le fantena mikasika an'izay karaha zany zavatra rehetrarehetra zany no resahanao nareo miresaka famerenaka azy no voaverinareo ve zany le asina ka eo indrindra le fanontaniana iza le mbola milolo asina zany mpisampona ve mbola tena milolo asina daholo araka ny tokony izy satria raha ohatra hoe raisina zay tantara zay vo hoe atsangana angeo colisée de fa na andeha daholo afe hoe tsy azo atao fa voasakana sa tsy voasakana izy araka ny teny ralahako tato tsy voasakana fa naninona raha tena mbola nijoro le mpitandro asina na ny misikina io na misampona io dia tsy tokony voatsangana io fa voatsangana izy noho ny antony maro samihafa ny gagazo aloha tena be da be eo ambadika zay zavatra zay so de miteny anao de gagazo de niemitra ny akabetsahany ny akamaroa mihitsy satsia teny ny akabetsahany fa
efa nisy any ny atao hoe fanoerana an'io hatrany amin'ny voalohany. Dia nanaraka an'izay koa hoe rehefa ohatra ka nametraka fomba tsy mety tao, dia izany mety afaka mamerina an'io. Io zany mbola fanontaniana, mbola baraingo na ho an'ny tena zany isan'ny ny ombon-kevitra amin'ny fandrodanana an'io zavatra io. Fandrodanana n'le atao hoe colisée ao anatin'ny faritry ny rova, izay tsy manana endrika itovizana, tsy hoe itovizana fa tsy manana endrika mivoy an'le kolotsaintsika zany na civilisation, za tsy miteny hoe tantara fa civilisation atsika. Dia izay zany no mahatonga ny tena hoe ndrahina aloha mba analana ny zavatra tsy mendrika, tsy manana endrika mirafitra amin'ny fomba sy ny tantara, satria ho an'ny taranaka, tantara ho an'ny taranaka. Raha samy nanao zay tiany natao teo daholo dia tsy nisy an'izany rova andresana zany intsony anie zao satria efa niala le endrika zany hamantarana ny tantara sy ny kolotsaina. Dia farany mba ilazako eletso hoe mila mitandrina tsika atao hoe miloloasina, na mbola azo lazaina amin'izay amin'ny fiezahan'ny fahavalontsika na mpiray tandrazana amintsika ireo, na vahiny eto amin'ny firenentsika ireo, na ihany koa mpisabaka, mpiray tandrazana misabaka amin'ny vahiny amin'ny fisaraham-bazana zay efa nezahana foana nivoizina teto amin'ity fireneny ity. Mena amarana antsika an'izay anina zay ngambany dia hoe ianareo no nandray ny didy, ianareo no nitory roviana ohatrany ahoana no fomba androdanana n'io colisée io. Ny zay moa zany nitory vondrona no nitory fa tsy hoe tena azo ny didy fandravana, tena azo ny didy fandravana. Ny zavatra voalohany dia na eo raha ny didy araka ny voalazan'ny lalako tato dia misy any ny fomba sy ny fady amin'ny olona tandrovana. Raha ho any zay mbola mahasa mijoro fa afaka mitazona an'izany, tsy afaka manam-porofo indrindrandrindra fa manana zay fahefana zay, voalohany zay. Faharoa, ny fotodrafitrasa io tsy natao tamin'ny lapelina sy ny angady fotsiny io, fa nisy fitaovana tena mafonja nampiasaina tamin'io tao. Nisy orinasa matanjaka sy vaventy manana ny malala ny fepetra ara-teknika rehetrarehetra. Ho an'ny tena manokana zany fandravanan'io tsy mandeha fotsiny fahatany hoe rehefa voazava mikasika an'le fomba sy fady nresan'ny namana Radamaranja teo, dia tsy mandeha fotsiny fahatany hoe andao fa ravaravaina fotsiny fahatany ty dia ongotana zay tokony ongotana, fa mila fahendrena koa zay zavatra zay hoe ahoana no fomba analana an'io, satria azadino fa rovana Manjakamiadana, rovana tanina lapa Manjakamiadana io anie ka trano tokony hafinosana vato zany hoe tsy nisy fondation tao ka raha ohatra ka raha ny henoko aloha fa za mbola tsy hitan'le planina dia hoe mifandray nanamafisana an'io lapa Manjakamiadana io dia mifandray amin'io zany le fotodrafitrasa, le fondation na le fototra amin'le lapa masoandro nanaovana an'le lapa colisée. Lapa colisée zao fa lapa masoandro mantsy nieritreretina tamin'izany. Lapa masoandro tamin'izany fa colisée ny anarany zao dia raha mikasika an'io sao dia sanatria le fototra andresahako fa le endrika ty ivelany iny zany aloha dia tena hoe tsy azo ekeny. Ao anatin'le fanandrona zany ve zao nareo? Ao anaty fanandrona zao fa araka ny resahan'ny lalahako teo moa zany izy le tena misampina manana amin'ny loloasina, iza koa le misikina tena amin'ny loloasina. Mety ho voavalin'Radamaranja zay fanontaniana zay hoe iza le tena misampina amin'ny loloasina, iza le misikina tena amin'ny loloasina? Raha tantara dia fanolazaiko teo tsy misy mihitsy mpitondra mandidy tena zany. Ny mpanjaka zany mila mifanatona zany nareo. Zay zavatra zay no anisan'ny tokony ho fampiresahan'ny rehetra. Ny somary manahirana mantsy dia milahatra miaraka amin'ny mpitakasina ny mpisikina zany, ny mpisampina dia misy mihitsy mpisampina mihevitra fa efa mavita misikina izy ao anatin'izay zavatra zay. Ny olana nefa
lay zavatra efa nisy sy arahany rehetra mahalala no ahafahan'ny vahoaka mamaritra ny olona anankiray hoe manana ny hasiny ve le olona na tsy manana ny hasiny. Izany hoe ny vahoaka no mitsara ny olona anankiray am'izay resaka fiasinana izay, satria ny antony dia ny zavatra nataon'ireny olona reny no nitsaran'ny malagasy hatramin'izay hoe mahay ny mpanandro iny, tena mahay mihitsy nga iny mpitaiza iny, le piskidy ary mahay na tsy mahay. Zany hoe ny vahoaka no mitsara an'izay zavatra izay, fa tsy isika olombelona tsotra na ny ambatatenatsika ndeha tonga de soratena atao voatango hoe za mahay na za tsy mahay, fa ny vahoaka mametraka an'izay olo zay hoe ity olo ty no mavita mafy an'izay fiasinana na miloloha hasina zay na le mpanandro izy izy anao ty na mijery an'izay andro zay makasika ny fikarakarana rehetra. Ny isan'ny tena tia tena hoe mety amaranako an'ny resakytsika androany de ny hoe ianareo ny sary tsy mandaingy fa efa miparitaka eny daholo ny sary, ianareo ataoko entre guillemets zay fitenenan'izay mitaky lay fandrodanana zao, ny any no nametraka ny fametrahana azy teny amin'ny toerana io. Isan'ny porofon'izany ny fetifety isan-karazany zay natao tao anatin'io colisée io zay nahitana ny akamaroany ianareo zay mitaky mifandravana azy am'izao fotoana zao. Ina mety anazavana zay men? Za manokana aloha ny tenako manokana mbola tsy nanatrika lanona tao anatin'ny colisée. Fa manaiky ianao fa maromaro ny endrika hita efa niditra tao? Nga sary nge mana-porofo ary am'izao zay nisahako te tam'izany tsisy Facebook sy fankalatsary fa zao efa misy de hita zay zavatra zay. Ny tsy fankatoavana ny fisiany io na ho an'ny tena manokana moa zany dia tsy nakatoa ny fananganana ny foto-drafitrasa io tao anatin'ny toerana io, indrindra fa hoe foto-drafitrasa manana endrika amin'ny fanohatra tanteraka am'le kolotsaina, le civilisation. Za tsy miteny hoe tantara fotsiny fa civilisation na nisy teto toerana zay ifandraisan'ny atao hoe foko rehetrarehetra manerana ny nosy. Azadino fa io lapa manjakamiadana io nge io rovana Antananarivo iny tsy resaka mierina fotsiny fa ny tao daholy indreo atao hoe foko rehetra manerana nosy zay nametraka an'io ho mariky ny fiombonana na firalahiny na fizivana sy ilazana anazy. Dia tany mipetraka any le mahariva Madagasikara sa? Madagasikara zany koa mbola resaka hafa koa zany, fa ny Antananarivo aloha no resahana hoe rovana Antananarivo satria azadino atao hoe rovange de anatin'le fefy ka io tsy any Mazanga io no mipetraka na any Adego no mipetraka na any Tuléar no mipetraka, fa eto Antananarivo misy an'io tokotany mifefy io zay maha-Antananarivo azy. De amaranako ny teniko mikasika an'izay hoe misy mivadika palitao ve misy aloha ny olona tena manao gestion de carrière, azafady miteny an'izay miteny vahiny mitsinjo ny asany izy satria manana asa izy ao anatin'ny atao hoe atao anatin'ny fitantanam-pirenena na atao anatin'ny fitondrana ohatra, dia milaza izy fa rehefa tsy afa manohatra izy noho ny antony gagazo, noho ny antony maro samihafa, noho ny amafisiko le teny lalahako teo hoe noho ny fiahiahiny fa mety tsy atohatra ny fahavalo le asina ao aminy, dia manaiky tsy sazoka izy na manao fananiny izy manarina azy dia efa misy am'izay ny fotoana mety ahafahany manohatra n'izay fijoroany zay de mijoro am'izay izy na io mety tsara velatsy na io tena mifo, fa nefa kosany endrika anankiray mampiseho fa manana fahavononana ihany le olona. Zay zany fetrany ny fotoanatsika mbola maro ny zavatra tokony horesahana fa amaranantsika ny fandarana de meko roa minitra avy ianareo mirahalahy ho am'izay rehetra mety hoe etaetaponareo tianao reo olazaina kanefa tsy nametrahako fantaninareo androany. Zokomena
Todikely amin'ny resaka hoe fomban-drazana te ampalala zany ny tena hoe inona natao hoe razana. Le razana tenitsika mantsy teny velona. Inona natao hoe teny velona? Manana ny heviny io teny io. Voambolana anankiray amintsika efa amin'ny tenitsika dia nisy heviny io voambolana io, ary heviny milazana mamaritra fomba, mamaritra fanao. Rehefa amin'ny tenitsika hoe razana dia raha ao anatin'ny zanaka zany. Ka ny rehetrarehetra ny tsirairay ireo dia samy manana ny fomba ny aviany avokoa, ny raha ny aviany. Raha ny raha mikoriana ato anatiko atao nilovaiko tamin'ny ray aman-dreniko, nilovaiko tamin'ireo ray aman-dreniny, nilovaina tamin'ireo razambeny le sahany zany le tany amin'ny Andohana. Ka noho izany ohatran'ny fahadisoana be le hoe terena fotsiny fomban-drazana ho tokana, satria samy manana ny fehviany sy nanabeazana azy daholo. Nisy zao nisy nalala ny fombany dia nivadika izy, ny ray aman-dreny be no ny antony maro samihafa nivadika ho lasa nanaraka fomba hafa natao hoe fomba vahiny. Dia izay no nilovany, dia anjarany ny mahatsikaritra hoe nety sa tsy nety. Nefa raha ny firenena ray manontolo no novaina le fomba teto dia etsika mahita hoe aiza ny firenensika amin'izao. Manao ezaka daholo ny rehetrarehetra saingy eo tsika no raisina raha zay le filazana azy. Ka amaranako ny teniko dia hoe aoka etsika efa nilazaiko teo atsahatra le fivakivakisana, le fisaraham-bazana. Mbola misy azana koa anatin'izay fisaraham-bazana satria nisy mivoen'izany. Aoka tsika ahay raha iny miantso amintsika mpisampina, miantso atsika mpisikina zay mbola tena mihevitra fa miloloasina mba ahay iray iny amin'ny toe-javatra zay atao hoe heverina fa tokony hitondra soa ho an'ny fiarahamonina ray manontolo. Mankasitraka tompoko. Kasitraka Ratamaranja tsy maty manota. Mpandalan'ny fomban-drazana ny tena dia misehatra ho anatin'izay tontolon'ny fomban-drazana izay. Ho an'ny mpandalan'ny fomban-drazana resaka famerenan-kasina, resaka fiasinana dia manana ny zavatra efa napetraka ny ray aman-dreny tany aloha. Tsy dia misy samy hafa be io na ho any avaratra tsika, na ho any atsimo, na ho any andrefana, na ho any atsinanana, indrindra eto anivon-tany, fa mipetraka ho faratapony ao anatin'izay fiasinana izay Andriamanitra Andriananahary dia mandeha ny an-tanan-tohatra rehetra. Izany hoe ny fiverenana andoharano dia tokony azo malagasy rehetra atao mba hiverenana izay hasina izay ao anatin'ny ampatatenantsika tsirairay avy, fa indrindraindrindra eny amin'ny tontolo manodidina antsika rehetra. Marobe ny zavatra simba natao ihany koa hoe very hasina teto amin'ity nosy ity. Tsy ho vitandray andro zay rehetrarehetra zay ary tsy ho voaresaka andray mandeha, fa mandeha tsikelikely tsika rehetra. Ny zava-dehibe dia ny fanajoroantsika indray ilay fototra mahamalagasy atsika, dia ny fandalana ny marina, ny rariny, ny hitsiny. Ao anatin'izay fototra zay ihany koa ny fitsinjovana ny aina, zavatra sarobidy zay teo amin'ny malagasy. Ary ireo lafiny anankitelo ireo no anisan'ny mahasarotiny indrindra ny mpitakasina, ny mpandalan'ny fomban-drazana, ka mahatonga ny mpitakasina somary manenjana kely eny antsefatsefany eny rehefa misy ny zavatra hita fa mifanohitra amin'izay fototra tokony hijoroan'ny fomban-drazana izay. Satria aza donoina fa isika malagasy dia nanana ny tanjakitsika tamin'ny mbola mipetraka teo amin'izay fototra mahagazy atsika izay. Matoa isika voazanaka, matoa isika mbola misedra olana maro amin'izao fotoana izao, dia mihevaeva tsy eo ambony ilay fototra mahagazy atsika. Izay no hitomana ny rehetra hijoro amin'izay fototra mahagazy atsika izay. Ka nampisampina ianao, nampisikina, dia aza donoina fa mijoro eo amin'izay fototra mahagazy ianao zay. Raha sanatra vavalaty lela tsy ao zay fototra zay dia mbola mihevaeva ihany ny zavatra atao rehetrarehetra, ka na ho alana ary zany kolize zany ka tsy mijoro amin'izay mamalagasy atsika, zay fototra mahagazy atsika sy atsika, dia mbola zava-pony. Zay ny antony mahasarotiny ny mpitakasina, zay mahasarotiny ny mpandalan'ny fomban-drazana amin'ny resaka fomba sy ny fady.
tsy androany amaritana an'izay fa mandeha tsikelikelytsika ilaina arak'izany ny fifampiresahana ilaina ny fifanantonana fa tsy ny fizahozahoana na ny fanaovana didiko felehibe ka mihevitra fa zinona na manao tsinitsinina ny hafa akoatratsika mahazo fitenenana na mahazo andraikitra ao anatin'izay sehatra famerenakasina izay. Ny tsy tokotokony loha tokoa ny samy anana ny heviny ary ny savorovoroniky latona irariana fa isy ny maromaritra iraisana eo amin'ny samy mpandalany fombandrazana samy mpandala hasina ary indrindrandrindra eo anatria ny fitondram-panjakana mijoro amin'izao fotoana izao. Tapitra treto ny fandarantsika isaorana ianareo mirahalahy Mena sy Radamaranja ary manome anareo fotoana indray manome fotoana anareo indray amin'ny herinandro indray. Makasitraka tokoa. Makasitraka indray.